mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Alomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity alatsinainy ity ka dia manasa anao ihany koa naraka zany hatramin'ny farany ny rina dia hitombo finoana amin'ny tompo sy hitondra voka-tsoa antsika ny fianarana ny lesona. Alohan'izany nefa dia vavaka sika eny tsara ny azin-danitro mbola velom-pisoaranao izay satria mbola nomenao izao fotoana izao fa ny mandinika ny teninao mangataka aminao mba hiasa ao anatinay raha mianatra an'izany izahay ka ianao mihitsy no anamboatranay ho amin'ny tsara kokoa hatrany anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe mamonjy ny daholobe. Mamonjy ny daholobe. Na eo aza ireo olana izay ivelany sy anatiny dia miantso antsika mpitiavan'i Jesosy andray anjara amin'ny fanatanterahana ny asany any an-tanan-dehibe. Hoy manko ny voasoratra ao amin'ny Mateo 5:5-7 ka hatramin'ny 8 manao hoe ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra atao amin'ny sinagoga sy ny toran'ny filazantsara amin'ny fanjakana ary nanasitrana ny aretina rehetra mba minofy rehetra. Ary no nahita ny vahoaka Jesosy dia nahonena azy ny fijeriny an'ireo satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsiko amin'izany mangataha amin'ny tompon'ny vokatra mba hampandehana ny mpiasa hamory ny vokatra. Amen. Nangoraka ny vahoaka Jesosy raha nahita azy ireo teny an-tanàna sy teny amin'ny vohitra teny. Manoritsoritra ny tomanian'i Jesosy an'i Jerosalema ny vakiteny vakitsika teo. Mety tsy ho takatsika ny halala ny fitiavan'i Jesosy ny zanany. Eny fa ireo olona izay tsy fantatra maro izay monina ny an-tanan-dehibe aza. Izany ny antony ilazan'i Jesosy amintsika ao amin'ny Mateo ny hoe hivavaka mba ho tahaka ny azy, ny antony manosika antsika sy ny fontsika. Ao Mateo 4 ihany koa ny vahoaka izay nanaraka an'i Jesosy avy kany Galilea avy tamin'ireo tanàna fanjakana izay folony Dekapolisy miantsinanana iny avy tany Jerosalema dia avy eo tany tany Jodia mianatsimo an'iny koa ankoatran'ny Samaria manko izay faritra aiza moa izany tsy voalaza eto fa voalaza avokoa. Ny faritra manamorona ny Tiro sy ny Sodoma izay eo amin'ny anatin'ny Fenezia izany izay manakaiky ny ranomasin'ny Mediterane sy ny faritra avaratra andrefan'ny Galilea eny. Hitantsika izao ny antony nandehanan'i Jesosy tany amin'ireo faritra ireo. Iray amin'ireo dia misionera any amin'ny kolontsaina hafa nataon'i Jesosy io dia tany amin'ny faritra Tiro sy Sidona. Rehefa avy nifanehitra tamin'ny fariseo Jesosy dia niala tao Kapernaona izy ka namakivaky any Galilea ary nakany amin'ny havoana teo amin'ny sisin'ny tanin'ny Fonika izy. Raha nitodika ny akandrefana izy dia nahita an'ireo tanàna tranainan'ny Tiro sy Sidona mivelatra eo amin'ny lohasaha eo ambany. Misy an'ireo tempolon'ny fanompoan-tsampy, ireo lapa fatratra dia fatratra sy ireo tsena fivarotana ary ireo seranana izay feno samby miantsona. Izany rehetra izany dia nanosika ny tompo angoraka ihany koa ary hijery ny fomba rehetra mba ahafahana mamonjy ny fanahin'ireo olona ireo. Tahaka izany ihany koa isika saina mba hamonjy ny olona rehetra, ny daholobe na tanan-dehibe io na amin'ny sokajy taona manao ahoana na manao ahoana. Dia mendrika ny ahafantatra sy halala ny famonjena, ny filazantsara ihany koa izy ireny. Ny diditsika dia mizara ny fitraikefa sy ny fahalalantsika ny Kristy mijoro vavolombelona eny anivon'ireny olona ireny ary ihany koa ny mitaona azy eo amin'i Jesosy.
sika tsy afaka manova fa Kristy kosa no akasika ny fony ary asa amin'ny alalantsika. Rehefa afakitsika sotro anao zay raha eo fa mbola nomeno an'izany lesona izany indray amin'ity an'io ty dia mangataka aminao zahay mba ampiasa anay ho fitaovana mahomby any amin'ny faritra misy anay tsirairay avy izahay, ka na amin'ny asa na anivon'ny fiarahamonina na anivon'ny ankohonana dia ianao anie no hita taratra fa tsy izahay, ny fitiavanao no hita taratra fa tsy ny anay, ary aoka ianao ny koa hiasa ao anivon'ny tokantrano tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.